eny ary raha izay zany no nijerevantsika ny baiboly iray manontolona nomboka genesis hatramin'ny apokalypsy de tonga eo amin'ny fotoana amintinana azy tsika amin'ny malesona azy amin'ny mafampianarana azy a de tsy maintsy tsika mamitana azy raha nitazantsika eto anatin'ny tableau iny lalana nzorana rehetrarehetra de andao osikafantsika ny apokalypsy toko voalohany a ny andiny fa 17 sy 18 ary nahita azy eo de laviny ankoaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony fa izy na nendrea tamin'ny tany any ankavanana ka nanao hoe aza matahotra izao no voalohany sy faratsy de ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny falalidiny fahafatesana sy ny fiainatsita amen mazava ny lazay ny baiboly fa efa tena tanany tompo tanteraka ary zany lay fanalidy anankiroa tena tanany satana de ny fahafatesana ary anko ny fiainatsita hitatsika teo aloha fa amin'ny fiafaran'ny fahatongavany zany atao hoe tasy lanitra vaovao dia ho atsipy ao anatin'ny fariafo na ny fiainatsita na ny fahafatesana dikan'izay te ilaza ny ten'andriamanitra fa ao amin'andriamanitra ny fahefana rehetra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy ao amin'andriamanitra ny voninahitra rehetra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tsy misy intsony andriamanitra eto ambony tany azo tononona fa velona izy ary velona mandrakizay alao valo miasa ho amin'ny fahefana ny zavatra rehetra miodina eto ambony tany ary ny antom-piantsoana sy mpiantsonanao raha mpanompon'andriamanitra ianao miaraka amiko eto amin'ity fotoana ity de aza adino asain'ny apôstôly toko 7 nahita olo araky ny foko aho anao zay sitrapoko rehetra inona ny sitrapon'andriamanitra ny ilazantsika sy nitondrantsika ny afatra rehetra fa efa any amin'ny Kristy tompo zao ny fahefana amin'ny fe ny lanitra sy ny tany ary tsy misy afaka amin'ny fe izany akoatra izy rery izy no lamatotalohany zao rehetra zao izy naharina izao rehetra zao izy rery any andriamanitra azo tononona eto ambany masoandro am'izao andro fiangonana zao ary izy rery any no mahay mitondra ny olona eo amin'ny ray satria hoy izy tsisy afaka manantona ny ray raha tsy amin'ny alalako zany afatra lehibe zany zay mitondra ny olona vaovao mahafaly fa tanterahany Genesis 3:15 izany no afatra nampitondraina atsika mpanompon'andriamanitra ary tsy mpanompon'andriamanitra rery any fa ny olona rehetra zay ao amin'ny Kristy de manana adidy hitondra zany afatra zany manao hoe efa tafaverina amin'andriamanitra kehitriny ny fanjakany ary efa ty anatin'ny olona na de miafina ao anatiny ary zany fanjakany zany amin'ny alalan'ny fanahy ny velona ao anatsika andesika hiara iaina andeha hiaraka ampiorina ny amintsika rehetrarehetra azy andetsika hiara hanaiky fa izany no famarinana ny baiboly ary zany mihitsy no marina tsy misy famarinana akoatran'izay lazain'ny baiboly ka andetsika hiara entana anatanteraka an'le hoe hamboatra firenena voahomana ho an'ny tompo andeha hiara hitory sy anambarany zany hiara iainga de para vaovao indray ka hiaraka ilaza sy anambarany zany filazantsary zany ka hitaonany olona rehetra ho mpikambana ao amin'ny Kristy am'izao vanim-potoana fanangonan'olona hiara-manjaka amin'ny tompo zao zay tsy teny hoe feno akory zao fampianarana zao fa fitarian-tsaina fotsiny ady ahafahantsika mahatakatra ny fahamarinan'ny ten'andriamanitra fa raha tao an-tsipriany zany de ozy izy ny boky nyjaon'izay hoe na de ny boky eran'izao tontolo zao raha de tsy ompy fa ny fahasoavan'andriamanitra kosa ny itokina hitondratsika tsiraray avy ho amin'ny fitombona ho amin'ny fahalalana ny zany sitrapon'andriamanitra zany ary zany fahasoavan'andriamanitra zany no hitarika atsika ahatanteraka zay rehetra iantson'andriamanitra atsika ka iombonantsika amin'ny Kristy Jesosy am'izao azakazam-panompona ny arahan'andriamanitra hitoerantsika eo am'izao fiainana zao zany miantso anao andriamanitra miantso anao Kristy fa nafeniny ao amin'andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao miantso anao izy irahany ianao mandehana manova mpianatra ny firenena rehetra mpianatra n'inona mpianatra zay fahefana zay mianatra fa ao amin'ny Kristy Jesosy rery any ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary tsisy fahefana akoatr'izay
zay rehetra mino an'izay de atao batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary rehefa vita zany de ampianarina ny fankatia olona fa ny fitiavana no fehin'ny fahatanterahana. Mitombo lalina reo amin'ny Kristy, mitombo lalina ao amin'ny tompo Jesosy, ary andehantsika hiara-andeha hiasa ao anatin'izao fahasamihafana misy antsika zao, hiara-iombona am'le hoe efa tavaverina amin'ny Kristy tompony le fanjakan'Andriamanitra, ary ao aminy de fahefa natokana fa tsisy fahefana anankiroa. Ilay Satana kosa le andrina zao tontolo zao fahendry tamin'ny fitsanganana ny tompo tamin'ny maty 2 arivo taona lasa zay de fa niokotra taminy fahefana enti mametaka firenena ary tonga lasa tsy manam-pahefana ametaka vahoaka intsony zay ankehitriny. Fa inona sisa no atao? Ny mitory ny filazantsara, de le filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ahatanteraka ny famonjenan'ny olombelona rehetra hatrany am-parantany amin'izao andro zao. Andehantsika iaraka andeha amboatra firenena voaomana ho an'i Kristy. Ndao de Madagasikara zany.